Klasy toboko vavy miarabantsika rehetra mpanaraka ny Madagasikara télévision indray amin'izao andro zoma fa 10 ny volana novambra 2024 izao misasaka ny volana novambra midika izay fa dia miamanatona tsikelikely ny daty voafaritra anatanterahana ireo fifidianana izay azo atsika ihany koa kiondalana anankiray amin'ny tantaran'i Madagasikara isika rehetrarehetra fa miandrindra amin'izay dia vahiny mpandinika ary mpanaramaso ny fiarahamonina no nasaina hitafatafa ato anatin'ny fandarana resabe amin'izao alina izao tsy izany akory fa Andriamatoa Paul Rabaty miarabantsika rehetrarehetra ary manamafy ny fanasanantsika anaraka hatramin'ny faran'ny fandarana miarabanao ihany koa Andriamatoa Paul Rabaty. Ia dia miaraban'ny mpijery TV miaraban'ny isika rehetra ny tokatrano any ary miarabanao koa. Ya, araka ny nambara teo amin'ny fampidirana mandroso tsikelikely tsika makany amin'ireo daty atao hoe kiondalana ao amin'ny tantaran'i Madagasikara vitiny ny fihodinana voalohany amin'ny akapobeany raha jerevantsika amin'ny akapobeany amin'ny mampandinika fiarahamonina anao ahoana ny hevitrao ny fahitanao ny fizotran'izay raha mpifidianan'izay na tamin'ny fanomanana na tamin'ilay fihodinana voalohany sy ny vokatra fonjy maika amin'izao fotoana izao ary ny firosoana makany amin'ilay fihodinana faharoa raha jerevantsika akapobeany aloha. Raha jerevana akapobeany mizara anankiroa no ahafahantsika mijery azy. Voalohany ny fanomanana, faharoa ny voka-pifidianana ary ny fahatelo ny fihetsiky ny olona atao anatin'ilay fifidianana. Alors resiko amin'ilay farany ilay izy hoe ilay zavatra niseho tamin'ny fifidianana zany zao hoe ny olona vonona hiatrika fifidianana ny vahoaka malagasy zany vonona ary mangetaheta ny fifidianana io ahafahany mametraka izay olona tiany hitondra nyity fireneny ity amin'ny taona ho avy. Eo amin'ny fikarakarana dia azo lazaina hoe eo amin'ny akapobeany nisy zavatra azo ahitsy ary nisy zavatra mahavelombolo. Zavatra azo ahitsy dia mikasika ny liste électorale BDB ny zavatra niseho tao anatin'ny liste électorale iny momba ny karaha-pifidianana, momba ny olona tsy voasoratra, momba ny olona te hifidy fa tsy afaka mifidy olona ny maro samihafa izay azo ahitsy tsara zany ary mbola manam-potoantsika amin'izany fanontsinana zany. Fa eo amin'ilay hoe fiatrihan'ny olona n'ilay fikarakarana akapobeany dia misy mahavelombolo satria efa nataon'ny senita ny confrontation taty am-boalohany ary voaraky ny senita soamantsara ny fiatrandro napetrany zany hoe nametraka izy eo amin'ny 10 andro eo tratrany soamantsara zany ary dia nivoaka zany ny voka-pifidianana ao anatin'ny aorinan'ilay hoe fisotran'ilay fifidianana amin'ilay fikarakarana sy ny lafa maro samihafa apetrakatsika iny fa hiditra indray tsika eo amin'ilay hoe voka-pifidianana. Eo amin'ilay voka-pifidianana dia azoko zaraina anankiroa. Ny voka-pifidianana zany ny zavatra niseho tamin'ny fifidianana tamin'ny 20 oktobra iny dia voalohany nisy candidat nahazo ny atao hoe vote ethnique. Tonga dia tsoroko amin'izay izy hoe vote ethnique izany hoe matanjaka amin'ny faritra anankiray fa somary marefirefo amin'ny faritra sasany. Misy candidat roa na telo nahazo an'izay vote ethnique izay ary misy candidat nahazo ny vote national izany hoe tsy matanjaka be amin'ny faritra fa hita foana amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Misy candidat roa koa zany azo lazaina fa ny bénéficier an'izay hoe vote national izay mara azoko lazaina mihitsy fa vote-na réconciliation nationale satria raha ny fijerevana amin'ny akapobeany par rapport amin'ilay vote ethnique dia mandrakotra Madagasikara ilay vote na dia hoe tsy avy be ary fa présent foana izy any amin'ilay vote. Azo lazaina ve izy ireo candidat andresanao? Hitantsika amin'ilay voka-pifidianana fa misy candidat ohatra n'izao hoe Jean-Louis Robinson dia matanjaka be tao amin'ny faritany Antananarivo, matanjaka koa amina faritra Salamina Fianaratsoa, hita ihany amin'ny faritra Salamina Majunga fa amin'ny faritra sasany izy tsy dia hita. Rehefa jereva resaka ny district tena misy dispersion be zany ilay izy. Indray izy misy tonga any amin'ny hoe 0,, tonga any amin'ny hoe 2% any amin'ny faritra sasany. Ny candidat Roland Ratsiraka sy ny candidat Camille Vital mitovitovy amin'izay. Ny anazy indray eto Antananarivo tsy dia hita loatra
fa any amin'ny faritra ny candidat Raolanatsiraka zany dia any amin'ny faritra tsy nanana rehetrarehetra iny miainga avy aty amin'ny faritra Nalanjorofo, faritra Tsinanana, faritra any amin'ny Sava, tongatra any amin'ny Diana, matanjaka izy ary mitarika foana mandray amin'ireny faritra ireny. Fa aty amin'ny faritra afovoany izy eto tany amin'ny province Tananarivo taloha dia tsy dia hita firy. Tsy tao anatin'ilay 5 premier zany ilay tsy dia hita firy. Dia ny candidat Camille Vital indray any amin'ny faritra atsimo, any amin'ny faritra Tsimandrefana, any amin'ny faritra Faradofay, any amin'ny faritra Menabe, any amin'ny faritra Nosy, any amin'ny faritra Menabe, any amin'ny sud-est koa dia hita songadina mihitsy izy zany amin'ireny faritra ireny fa amin'ny faritra sasany tsy dia hita. Ohatran'ny eto Antananarivo tsy dia tena hita, any amin'ny partie nord koa izy tsy dia tena hoe hita be misongadina. Reo zany le lazaiko hoe vote ethnique ny raha ny tsiko azy ndraikaingana fa zany hoe ny tena marina nanana présence tany amin'ireo faritra ireo raha olona. Fa ny candidat Era Rajaonamampianina sy ny candidat Ajo Andriananarivelo dia hita amin'ny faritra rehetra, tsy ambony be fa tsy ambany be koa. Zany hoe tafiditra anatin'le faharoa na fahatelo foana farafaharatsy ny fahaefatra ao anatin'ny faritra rehetra eraky Madagasikara. Zany hoe raha jerena dia natazona ny salambato ny mitovitovy manerana Madagasikara izay fanazavana nentinao zay midika inona ao anatin'ny fiatrehana ny fiodinana faharoa raha resaka ao anatin'ilay tontolon'ny filalaovana politika eto Madagasikara tsika, satria nisy ihany koa mpanao politika sasany izay nanakina ohatra ny fomba famoahana mpahambokatra mandeha isa-paritra izay norohitona hoe saosanatria finiavana ampiady na ampifandrafy ny malagasy ao anatin'ny resaka fiaviany zany resaka izany. Nisy mpanao politika nanao fanamarinana zany, tsara ny hitondrana fanazavana hoe inona no dikan'izay raha ho an'ny olon-tsotra satria mpandinika fiarahamonina ianao, ho an'ny olom-pirenena zay handray anjara amin'ny latsabato hamaritra tanteraka ny ho avy Madagasikara. Zao aloha ny fifidianana filohan'ny repoblika tsy fifidianana député, tsy fifidianana maire, tsy fifidianana chef de région. Ary ny antsika suffrage universel direct, inona dikan'izany? Mitovy daholo ny vatoko, ny vatonao, ny vaton'ny olona any Akandreo, ny vaton'ny olona any Befotaka, ny vaton'ny olona any Masimeloka, ny vaton'ny olona any Bambaomby. Mitovy daholo. Ka rehefa izay no izy tsy tokony sambaravoaritsika, tsy tokony ho tataitritsika fa miandry ampitoniana ny voka-pifidianana. Ny zahatra nisy tao amin'ny senita dia tsotra. Ny fomba fiasan'ny senita zany raha ny fahazoko azy rehefa manaraka antsara n'ilay famoaham-bokatra dia misy natao hoe bureau de vote, résultat anatin'ilay bureau de vote collecté, dia avy eo misy ny confronté. Ina le confronté? Le confronté zany alohan'ny amoahan'ilay senita vokatra dia manao confrontation izy aloha. Dia amin'io confrontation io no mahatonga no hoe misy voka-pifidianana. Indraindray etretina hoe lavitra nefa nivoaka, etretina hoe akaikikaiky eo amin'le senita zany au niveau localisation hoe Antananarivo ndraindray ohatra ny Taratara, satria ny lanjan'ilay bureau de vote no mahasarotra na mamora le confrontation ny olona lanjany ao anatin'le hoe nombre d'électeurs zany. Ka iny tsy tokony ho tataitritsika satria izay no andrasana amin'ny senita hoe rehefa mamoaka vokatra dia mitandrina tsara fa manjary vao maika mampisambaravoarany sain'ny olona raha ohatra ka maika tsy faingana. Ny tiako sarena sain'ny olona koa dia ny hoe nisy mpanaramasy teto, tsy nisy fifidianana be mpanaramasy sahala amin'ity hatramin'izay nisy ny tantaran'ny fifidianana teto Madagasikara. Ny mpanaramasy teto dia nisy ny vahiny ary nisy ny teratany. Ny vahiny raha tsy dia sao teo amin'ny 300 mahery teo, ny teratany tany amin'ny 9,000 tany hoany. Ka hatrany amin'ny fokotany farak'izay lavitra indrindra nisy mpanaramaso, ary ireo mpanaramaso ireo dia namoaka ny raportny na ny teratany na ny vahiny. Ary fahitako azy tena tsy misorona le mpanaramaso fa tena milaza ny zavatra hitany eo amin'ilay tsy fihetezan-javatra na zavatra tokony ho tsaraina, satria na inona eo nivon'ilay senita amin'ny maha structure amin'ny maha rafitra vaovao azy dia tsy maintsy misy foana aloha ny fitavozavozana. Afaka nataontsika hoe ary zany isan'ny teny hoe maninona moa raha élection na hoe fifidianana
akaikikaiky ny vahoaka hoe fokotany commune députation sénateur de ny farany vao natao ny filion république am'izay zany nianatra asa le senita kanefany itsika mianakavy tsika rehetra zao a no anapa-kevitra hoe alao fifidianana filohan'ny république no atao aloha satria izay no andrasan'ny vahoaka sietrerentsika ahafahana mamany crise de na lefa nikarakarainy senita zany lay fifidianana filohan'ny république voalohany de manjary mitarika zany hoe sady mianatra asa izy no miasa eo ampandrasana izy mahita ny antany dia tsy maintsy misy ny zavatra sala am'ireny kanefa tsy natao ilazana hoe tsy misy dikany lay fifidianana teo satria hitanareo tsara fa tsy de nampiova firy raha ny fijeriko azy manokana ny tendance hita hatr'izay teto Madagasikara lay fifidianana teo inona moa le tendance mbola jevatsika rehefa avy eo anatin'le analysen'lay résultat fa ny tiako resana zany au niveau organisationnel noho lay senita mbola azo lazaina hoe tanora ao anatinnametrahana azy ny fotoana deadline hoe ataovy am'izao le fifidianana dia tsy maintsy misy reny zavatra sala am'ireny kanefany anjaran'ny senita no mandray fanapahan-kevitra hanatsarana ary za mino fa ho tsaratsara kokoa ny fifidianana amin'ny 20 décembre par rapport am'le fifidianana 25 octobre ary ho tsaratsara mbola lavidavitra indray fifidianana communaly amin'ny herintaona satria fa manana expérience zany ny senita zany hoe mametraka izy zay fa misy zavatra tsy lavorary ary mety ampiaya ihany ny fifidianana filoam-pirenena satria tsy azo dinino anatin'ny ady hevitra sy ny resaka rehetrarehetra nge andriamato Paul Rabary fa na nametrahana CES na fitsarana manokana misahana fifidianana eto amintsika aza dia niarahana laly reny tantara reny ny olana tamin'ny fametrahana azy nisy ny disadisa tamin'ny fametrahana CES misy ny tsy lavorary samy manana fijeriny azy ny olona arakaraka le toerana misy azy hoe sasa mametraka hoe akitoto sasa mametraka hoe azo atao raha mitaha amin'ny fimpotona napetraka iasana tsy ahinona hiteraka fanoherana voka-pifidianana hoe zay satria ny betsaka ihany koa kandida sasany am'izao nefa mandrangaranga eny mety hoe ny salanisa azo ny raha mivokatra vonjimaiky ambany fa tsy manilika izay ny fisiny hoe fifonana firihana anankiray mitako hoe foaniny fifidianana na anohitra n'izay vokatra eo saosanatry satria ny anongotsongonany maty mba tsy andevenambelona hiverina indray ny raha tahaka ny tamin'ny raisy roa arivo rosy roa arivo satria nainga tamina contestation na fanoherana voka-pifidianana ny olona teto ya zao aloha ny tantsika rehetra am'izao fotoana zao efa nomboka tamin'ny sivy-sola-rivo tsika tafiditra anaty crise izay mampimemenina ny olona crise izay mampahantra ny firenena sy ny vahoaka ao anatiny crise izay manahirana ny olona mijery ny mpanao politika tao anatin'izay crise zay izany a rehefa tianao faranana ny crise tsy misy afa-tsy ny fifidianana zay zany aloha mila faranana ny teteza mita mila faranana crise mila mametraka olona itsika izay ny fidiny vahoaka zay a tsy maintsy apetraka izay voalohany ny faharoa efa nambaraka teo fa mbola hoaverika indray hoe satria isika ny safidy fa ny fifidianana filohan'ny repoblika no atao aloha fa tsy ny fifidianana fokotany fa tsy ny fifidianana inivon'ny commune sy isika ve no safidy sa fianakavy miresampiakanena no nametraka hoe tiany tsy maintsy ataonareo isika no safidy satria tsaroko tsara za nisan'ny teny mafy mihitsy hoe alefa alo ny fokotany de rehefa miresaka amin'ny mpanao politika rehetra tsy nisy mpanao politika mihitsy teto ny teny hoe ataovy aloha ny communal ary ny tena marina ara ny teteza mita teo efa nainganandrana ny communal fa nitsangana daholo ny mpanao politika hoe tsy izy io tsy mety io fa alao aloha ny filohan'ny repoblika raha am'izay lafin'izay zany any ny mpanao politika rehetra dia mitovy hevitra hoe alaoa ny fifidianana filohan'ny repoblika no atao aloha isika ny safidy fa tsy omena ministera ny intérieur intsony ny fikarakarana fifidianana ka misy zavatra anankitelo zany voalohany mila miala amin'ny crise tsika faharoa ny eritreritrytsika fa ny fifidianana filohan'ny repoblika no tokony atao melo ary fahatelo mieritreritsika fa tsy tokony omena ny fanjakana intsony amin'ny alalana ministera ny intérieur ny fikarakarana fifidianana dia nitsangana ny senita eo zany a ary tsy maintsy sika mamandefitra amin'izay fotoana izay hoe atotrany hoe ohatra efa nomeko tamin'izany fotoana izany tony hoe
atsizikely vao miana mandeha ve de asianao manao marathon zay nge le zavatra atrehantsika am'izao fotoana zao hoe le seneta zany mbola vao structure vao mitsangana voaingana tonga de asiana miterakarany le fividianana filohan'ny repoblika ary za ary tena raha mitoanako manokana zako hoe tena miderany senita raha ny zavatra azo hatray toloha satria sala mirespecte daholo ihany zavatra nyteneniny fa eto am'ilay hoe liste électorale kosa no iatsiavanana no ilazako hoe tsara hitondra fanatsarana am'izay zavatra zay rehefa tafapetraka zay zavatra zany a lay postulat na hoe le teboka telo napetraka teo jiako hoe inona ary a no zavatra miandry atsika ny miandry atsika efa vita ny fividianana fidinana voalohany premier tour inona nataony voaka tao anatin'izay fividianana zay naneo ny heviny de namoaka candidat anankiroa hiditra amin'ny deuxième tour tsika tsy atao tsasadalana efa anatin'ny ray volana sy tapany nge sisa dia tapitra ny teteza mity ho andreo rehetra zay maniry hoe tsy mety io fa fanonganam-panjakany tapitra zany ho andreo rehetra zay mieritreritra fa tsy avy tana programa fa mikorotana mpanao politika misy olona voatendry fa tsy voafidy tapitra nge zany ray volana sy tapany sisa efa tongeto vetsika ao anatin'ray volana sy tapany ahafahana am'izay mametraka hoe io ary le olona ny fidin'ny vahoaka io ary lay rafitra satria tsy olona ray ihany no fidina amin'ny 20 décembre fa ao ny président fa eo ihany koa ny assemblée ny olona menimenina amin'ny CST sy ny CT ny olona menimenina amin'ny gouvernement ny olona menimenina amin'ny filohan'ny teteza mity ka tapitra amin'ny 20 décembre nge zany rehetra zany ka efa eo akaiky eo amin'le tanjona vetsika de ilaza ndretsika hoe havereno ndray aloha zany kosa angambany raha tia nitatra ny crise raha tia nitatra ny teteza mita de tsy manenina fa afaka emitra ny fividianana 20 décembre fa za mahita fa tsy manana chance ohatran'izao tsontsika ary ny communauté internationale izay natinana tsy tiatsika izay ny problème ny teteza mita nge tsy nisy reconnaissance tsisy reconnaissance tsisy vola tsisy fanampiana ary zay mampahandratsika akoatran'ilay gabraraka akoatran'ilay hoe tsy fahetezan-drara akoatran'ilay tsy fahaiza mitantana akoatran'ilay kolokolo maro samihafa atao anatin'le teteza mita na tiana na tsy tiana le tsy fisian'ny fanampiana satria tsy nisy reconnaissance na asahirana atsika am'izao fotoana zao zany a amin'ny roapolon'ny volana décembre io efa manana chance itsika ahafahana mametraka filoham-pirenena sy assemblée nationale ahafahan'ny olona misexprimer mametraka hoe reto ary mpitondra anay ka inona indray tetafitsika iverina am'izay ary tsika am'ilay voka-pividianana nyresahana teo inona no mety ho dikan'izay a sy ny azo azavaina ho an'ny olona mpifita indrindrindrindra amin'ny fidirantsika ny amin'ny fihodinana faharoa am'izao fotoana zao eo fa anatin'ny atao hoe adivarotra politika isan-karazany adevitra politika iza nanoana an'iza angamba tsy de verenana betsaka ny zavatra nytranga farany hoe tamina candidat ohatran'ny andriamatoery rajaonary mampianana sy ny filohan'ny teteza mita na ny fihetsika fanoanana isan-karazany fa manana fijerinao ihany ko ianao ifampizarana ampijery eto hoe ahoana ny fahitanao ny fironana sy ny mety ho fironana fiarahana vaovao na liso d'alliance hiatrehana an'izay fihodinana faharoa zay za raiky roany ihany le zavatra nisy tao anatin'ny ny propagande iny a satria zavatra ny ainantsika le izy inona moa zavatra nisy tao anatin'le propagande zany a ny candidat ny mouvance Ravalomanana dia nametraka tsara mihitsy ary tao anatina émission sy tamin'ny télé Ravavy sy amin'ilay fitetezam-paritra ataony satria za mba anisan'ny mijery tsara ny zavatra teneniny a dia ny candidat ny mouvance Ravalomanana izay filohan'ny havana raha tsy diso ao a candidat Jean-Louis Robinson dia nametraka hoe izaho tsy mpanongam-panjakana izaho tsy miaraka mpanongam-panjakana izaho dia candidat mouvance Ravalomanana dia ny programako ny famerenana an'ny filoha Ravalomanana eto amin'ny firenena zay ny azy ary mbola nampiny hoe mapy no programa zay zavatra nataon'ny filoha Ravalomanana nataontsika fifanetiny zay ihany langageny ny candidat hafa ataoko hoe ny candidat tafiditra tao anatin'ny teteza mita dia misy ohatra n'izao ny candidat Camille Vital ny candidat Adzo Andrianarivelo ny candidat Edgar Zafindrava ny candidat Roland Ratsiraka ny candidat Pierrot Rajaonarivelo ny candidat Rajaonary Mampianina dia
atao hoe namely ny fampitifitra ny fanjinja tao anatin'ny zareo ireo tsisy nametsiny amin'ny candidat Jean-Louis Robinson tsisy nyteny hoe tsy mety zao na tsy mety zao fa de ny azy a izy samy izy no ny faninana mihitsy tao anatiny ny candidat Ratsona Rampianina moa zany no tena cible tao anatin'ilay izy ary tena nizahana mihitsy hoe napetraka hoe candidat mpanjakana candidat zany hoe ny fanakianana rehetra tatao anatiny reto camp reto dia tany amin'ny candidat Ratsona Rampianina ndraindray misy mifamaly any zareo anatiny inona dikran'izay misy zany a ny azoko lazaina hoe mouvance Ravalomanana izay uni miray tsara ao anatin'ilay candidature ny Andriamatoa Jean-Louis Robinson fa misy ireo olona zay nitondroiny Andriamatoa Jean-Louis Robinson mihitsy tao amin'ny émission hoe nareo rehetrarehetra mpanonga-panjakana ary tsy tokony mahazo milatsaka nohon'ilay convention de Cotonou hono de ireo olona ireo zany a rehefa tondroina Andriamatoa Jean-Louis Robinson mpanonga-panjakana ho tsy mahazo milatsaka de ry zareo reo zany lasa mpifaninana zay le schéma inona zany karazana primaire zany raha fahitako azy ny zavanizy tamin'ny premier tour primaire ho an'ireo candidat zay niaraka tao anaty SAT ny candidat Jean-Louis Robinson izay namen'ny filoha Ravalomanana ny safidiny dia nandeha irery ary dia hita tokoa fa nandeha irery ary dia nandeha tery amin'ny voalohany fa ny candidat hafa izay tao anatin'ny teteza mita tao aorianan'ny 2024 izay nitondrony Jean-Louis Robinson hoe mpanonga-panjakana dia ny faninana ireo zany a no ny faninana izako hoe sara amina primaire le izy primaire andreo a candidat ny faninana taty amin'ny sisindreo fa tsy ny faninana tamin'ny Andriamatoa Jean-Louis Robinson mihitsy izy fa ny faninana izy samy izy no ny faninana hoe io zay voalohany ao anatin'ilay mouvance 2009 na hoe fitondrana 2009 sa tsy teny hoe mouvance Rajoelina satria misy tsy tao anaty mouvance Rajoelina reo fa dia tao anatin'ilay teteza mita satria ohatran'izao ny MDM tsy mouvance Rajoelina ny MDS tsy mouvance Rajoelina fa tao anatin'ilay teteza mita zany ary niaraka tao amin'ilay teteza mita mihitsy hatramin'ny voalohany ireo zany no faninana dia ny voka-pifidiarana zany hitatsika fa namoaka ny Andriamatoa Ratsona Rampianina raha ohatra zany jerevana ny vatiny Andriamatoa Ratsona Rampianina dia amin'ny lafiny anankiroa amin'ny lafiny voalohany par rapport amin'ilay vatin'Andriamatoa Jean-Louis Robinson izay candidat mouvance Ravalomanana fa raisina koa ny isanjatony par rapport am'reto vatin'ny mouvance ataoko hoe 2009 na hoe mouvance ny transition izay rehefa tambatra bebe ihany ao zany a no tokony hijerevana ny vatin'ny candidat Ratsona Rampianina izay tavavoaka tao anatin'le primaire tao amin'ny premier tour zay zany inona ny antoko ahafahana milaza fa ireo vatony zay niara-dita amin'ny SAT ireo sy tao anatin'ny raha 2009 mankaty dia azo atambatra amin'izay fomba fijery zay tokoa satria raha nijery ny adivitra sy ny communication karazana teny nivoaka nge ary na ny feo mandeha ny amin'ny coulisse raha dia efa mampisalasala ary samy mivoy amin'izao hoe zay ny mahazo ny vatony ihany na zay ny miara-dia amin'ny ihany zay mihitsy satria rehefa mijery ny primaire ianao tany amin'ny parti socialiste ohatra n'izao primaire an'izay parti socialiste faranteo enjana kokoa ny fifandirana tao anatin'ny parti socialiste noho ny fifandiran'ny Andriamatoa Hollande izay filohan'ny république any Frantsa Sarkozy izay filohan'ny république teo aloha enjana kokoa ny primaire tamin'ny tao aloha tany amin'ny primaire ny socialiste tamin'ny entre ny Hollande Ségolène Royal Fabius RDSK zany hoe tena normal mihitsy zany lay rehefa anatina primaire satria izay voalohany eo no mahazo an'ilay atao hoe bonus zany amin'le primaire satria misy dynamique kokoa ary faharody zao ny zavatra hitako eraky ny faritra sy ny zavatra eniko eraky ny faritra amin'izao fotoana izao dia tsy miandry le consigne de vote tsony le olona amin'izao fotsika miteny zao tsisy miandry consigne de vote zany hoe fa manana olona eritreretiny eo an-tsaina ny mpifidy malagasy amin'izao tsy ny mpifidy nge miandry ny dynamique de campagne foana fa lay olona ao anatin'ilay état-major le état-major satria na tiana na tsy tiana ny filazana ny fanolianao ny olona hoe ianareo mpanonga-panjakana ianareo tsy tokony hilatsaka
le olona anankiray nge nitenenana zany fa tadio fa misy mpifidy maro samy hafa ao anatiny olona ny fidy mpanonga-panjakana aveo de tenenina hoe ambindray nareo aty fa tsy mpanonga-panjakana reny mavesana izy zany teny mpanonga-panjakana zany hoe misy olona zany tenena ohatrany any amin'ny ianao zany mihitra fa tsy azo eritreretina aloha atreto ny sina hoe fiarahana amina candidat toanana mouvance Ravalomanana sy ny candidat zay mety tsy lany fa avy ao anatin'ny azo eritreretina daholy azo eritreretina daholy ny schéma eto Madagasikara satria tsy isy mahakakatsony eto fa izao ny olona anankiray tsy tompon'ireo vaton'ireo tsy tompony message politique ary io le hoe à deux tours raha un seul tour io ny dia mety satria nitanjona fotsiny de voalohany fa tadio tsara fa any amin'ny faritra rehetrany rehefa maheno ny zavatra miseho any satria ny tena moa zany mifandray amin'ny olona rehetrarehetra tsy miandry an'le consigne de vote ety le olona fa efa nahilika etery hoe mpanonga-panjakana nareo mpanonga-panjakana mpanohana anareo fozahorana nareo fozahorana mpanohana anareo tsy miandry consigne de vote zany ny olona fa ny olona de efa nisy affinité tany aloha satria nisy tantara vao tonga hatramin'izao fotoan'izao nisy tantara ny 2009 nisy tantara ny talohany 2009 nisy tantara ny 2002 tadeo tsara fa izay ny mamarina ny tenen'ny Andriamatoa Safialibera hoe ataova les réconciliation fa nisy olona narary tamin'ny 2002 nisy olona narary tamin'ny 2009 reo aty amin'ny 2014 2013 ianao mbola avy de hoe nareo de mpanonga-panjakana mikisakisaka ery daholy za ihany no izy zany ohatran'ny fahitako azy ary mbola nampina ihany koa tamin'ny fotoan'andro ny tadidiko tsara tamin'ny TV plus hoe za dia tsy manana prime ministre fa tsy ty olo ty izay amiko tsy misy dikantsony zany hoe ahoana filaza azy hoe avy any amin'ny faritra seto fa mitovy daholo satria za malagasy kanefa ankehitriny manao retropédalage ilaina ihany le olona any amin'ny faritra ka ianao nge manao politika eto Madagasikara mikaonty daholo na olona ray ary na mahay io na tsy mahay io na inona fiaviana io na inona fiaviana io na inona firazanana io na inona fa tsy hoe za dia za aloha eto de zao fotsiny satria za ty mouvance ty de tsy miraharaha fa tsy ty mouvance ty ka io ny résultatko ianao zany ao anatin'le 100% 22% ianao na 21% mahery kely zany hoe raha izay communication politique izay no natao dia mbola mila 30%. Tianao apetraka zany eto hoe ny filoham-pirenena izay olany io na iza tsy miresaka mouvance tsy miresaka tokotsika tokony anana discours na rassembleur mihitsy ny tena marina ny filoham-pirenena izay olany eo dia filohan'ny malagasy ny zava-misy anefa hatreto manapaka avetrany satria mahitatsika amin'ny zavatra mitranga amin'izao izy atao hoe tsy ambaratelo nefa tsy ambaratelo fatabahoaka ihany izy anao andamosin'Andriamatoa Docteur Jean-Louis izy anao andamosin'Andriamatoa Herra Jonary Mampianina ny zavatra misy Andriamatoa Paul Rabary ane teto Madagasikara ny vahoaka malagasy indrindra teto Antananarivo nanilika any Amiral Ratsiraka teo amin'ny fitondrana fa rehefa miverina izy ny 96 vahoaka malagasy ihany mandany azy ary vahoaka malagasy ihany koa nanala azy tamin'izay ny zavatra mipetraka amin'izao mapetraka ihany mantsy hoe isafidy mivantana zay ho filohany ny malagasy ary mieritreritra nisy fiovana amin'ny alalan'ity fifidianana fiodinana faharoa ity kanefa na raha jerena le tandindona ao ambadika dia mbola tandindon'ilay olona anankiroa zay efa napisy olana nipetraka teto ihany zany no mbola hiverina raha tsy misy ny fiovan'ny voka-pifidianana anivon'ny CES amin'izao zavatra mitranga izao tena marina le fipetraka mifantaninao ary tena mipetraka tsara mihitsy hoe isika ity ve zany hiverina tamin'ny 2009 zay ve zany ary zay mipetraka amin'ny deuxième tour io hiverina amin'ny problème en 2009 etsika asakasaka ny candidat Jean-Louis Robinson aloha zay tena olona etretiko hoe olona manana ny personnalitéany manana ny parcours-ny olona nianatra zany dokotera zany nge bac plus 7 ary olona nandeha amin'ny sehatra iraisam-pirenena olona manana maizazy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ve za tsy mino fa docteur Jean-Louis Robinson dia ho sara-pakoly tsy mino an'izany mihitsy olona efa nisehatra fiainana manana ny ataoko hoe orinasany na dia tsy sahala amin'ny orinasa lehibe manana ny cabinet olona mifanerasera amin'izao tontolo izao olona manana culture azo ataoko hoe anisan'ny olombanina eto Madagasikara mba reharehantsika malagasy satria
any amin'ny organisme onusien izy manana ny toerana izany a sanatry ny fahavaladiany lenina tsy ho izany olona zany mihitsy no andeha nytaonao saribakoly tsy saribakoly izy satria lazainao hoe tandindona andriamatora valomanana maraka matona naikina ny zanany eto Madagasikara anao anazy raha fahafantarana andriamatora valomanana ve inona ny ao ambadika izay zavatra tiako raha zany hoe saribakoly andriamatora Jean-Louis Robinson ve raha anapaka fanampahan-kevitra andehanao conseil des ministres dia mino ve nareo fa andeha hiantso an'andriamatora valomanana ino no fanampahan-kevitra izy no ataoko PM ataoko ny tia mandritry ny 5 taona firenena anga ty hoentin'ity re olona sao dia diso hevitra ary tsika firenena relation internationale ao ny négociation amin'ny îles éparses ao ny négociation be dia isaky miteny aminao fa ray andro voalohany mila décision eo amin'ny 50 zato ray andro voalohany ary isanandro dia mitombo nomination na ministre nomination aux emplois de l'état nomination ambassadeur angamba dia tsisy afa-tsy téléphone andriamato marika valomanana no ataony hoe azoko atao ve ty azoko atao ve ty io voalohany zay faharoa andriamato erazonary mampianina ve izay nampiseho tao amina fitantanany ministera dia eritretinareo fa sahala amin'izay ihany koa dia iantso andriamato andrajoelona foana ny tena marina ireo olona anankiroa ireo andriamato andrajoelona sy andriamato marika valomanana dia mieritreritra mety alay-panahy fa hoe izy mbola filoha ireto olona eto nge mbola tsy filoha fa ireto olona eto zany a candidat dia mieritreritra fa izy amin'le toerany amin'le filoha amin'le statuany amin'le filoha dia hoe elahy zany napetraka eo mety mieritreritra aho fa za miteny aminao raisiko ohatra andriamato Safy Albera andriamato Ratsiraka andriamato marika valomanana dia andriamato andrajoelona izy mitondra eo samy filoha daholo ingereo fa ndray filoha efa tsy otsony ndray filoha perinasa tsy mitovy mihitsy zany ka diso hevitra zay mieritreritra hoe andriamato docteur Jean-Louis Robinson amin'ny mahakandidat azy dia tena saribakoly na dia ho baikibaikiona andriamato marika valomanana za aloha tsy mieritreritra tena fanambaniana olona mihitsy ny fitenenana zany tena fanambaniana olona mihitsy hoe ianao zany dia eo ianao dia robot ianao dia ohatran'ireo manao jeu vidéo reny andriamato marika valomanana fanambaniana olona ary ny fangalany any andriamato mangalaza dia profomboaingana satria izy efa niteny hoe ny dia neny ny PM za mahita hoe mangalaza ny futur PM ny docteur Jean-Louis Robinson efa fanampahan-kevitra goavana nge zany fomba fijerinao zay ia fomba fijeriko aloko ny antony mahatonga an'izay fijery zay zay fahitako azy satria za fahitako azy hitany izy nge tsy olona taly izy tsy olona hoe olona misaina olona nianatra ary ao anatin'ity fifidianan'ity zany nahitana hoe tamin'ity deuxième tour ty hoe mba olona mianatra amin'izay za akory tsy hoe satria nahita fianarana dia miteny hoe olona mba nianatra fa manahirana amin'ny resaka amin'ny olona tsy mianatra ao anatin'ny fanapahana amin'ny raharam-pirenena manahirana be mila recul io mila esprit scientifique io ka hita mihitsy zany andriamato Jean-Louis Robinson rehefa nandeha mila maka mesure correcte izay tahak'izay ko andriamato candidat Erazonary Mampianina expert comptable nge candidat Erazonary Mampianina professeur nampianatra anatany amin'ny ISCAE professeur de comptabilité mpahana be tsy olona sahala amin'izany ino andeha ho baikibaikiona hoe ty ataonao miaratsiny aloha mety hoe mandona ny sensibilité ny olona hoe pombany marika valomanana sy pombany andriamato andrajoelona fa samy hafa mihitsy ny atao hoe président en exercice sy ny candidat samy hafa mihitsy ka ireo olona ireo amiko ny fahitako azy ary jerevy tsara fotsiny ny fomba firesany tao amin'le sénité hoy izy ny candidat Jean-Louis Robinson hoe zay tsy mpifahavalo mpifampifaninana état d'esprit samy hafa mihitsy nge zany izy zany tsy hanangana no mihitsy andriamato Erazonary Mampianina no fahavalo no ka hoenjihany sy hogadrainy rehefa vita ny fifidianana raha tantika izy nomeny ny vahoaka ny fitikisana ary mitovy amin'izany ihany koa andriamato Erazonary Mampianina tsy mieritreritra ny andriamato Jean-Louis Robinson mihitsy izy hoe elahy aloha raha vasilany eo dia mihina mifatany lala sanatry hafa ka l'état d'esprit any olona nianatra
na de misy ary atao rinato a Andriamatoa fantatsika mazava tsara fa Andriamatoa Andrajoela sy Andriamatoa Marc Valmanana mbola tsy vita amin'ny fampihafanana azy ireo ny fifandiran'ireo na tonga atsika ao anatin'izao crise zao fa ireto candidat reto tsy mieritreritra mihitsy reto eo mpifahavalo zay izy de efa état d'esprit hafa zany hoe afaka midépasser an'izay situation sy zay zavatra tsy hoe afaka fa tsy maintsy midépasser an'izay izy raha te olona ny foloan'ny république sy exercer pleinement le foloan'ny république azy tena hafa mihitsy tena tsy andray baiko izy ny foloan'ny république amin'ny fidin'ny vahoaka de izy hoe de mbola andray baiko amin'nitsina amreo impossible zany fa manofy ny olona mieritreritra an'izany fa rehefa ifitsika amin'ny faharoapolo volana décembre zavatra hafa no hitantsika hoe ireto olona anakoro reto iza ny représenter à Madagasikara iza andeha anao an'ilay matso mandalo amin'ny défilé militaire iza ny andray ambassadeur zay no tokony jerefantsika ahoana ny programmany fa raha ivarina mijery an'le olona ambadika le olona zany efa ambadikako efa azoko atao hoe efa tsy am'izany tsono mihitsy ny raha politika satria raha izany a de very efa taonitsika de very volontsika de very heripotsika ny fidy fa de ndao zany iverina amin'ny 2009 mihitsy tsy possible tsony iverina amin'ny 2009 satria matoa ny olona tonga am'izao tanjony zao a de amarana ny crise hitondra fampandrosoana na izy am'lany amin'izy rahala ireo de amarana ny crise hitondra fampandrosoana fa tsy ndeha iverina amin'ny crise vaovao indray satria misy olona te hiverina amin'ny crise ao ambadika ao zay manalokaloka ao ka izy ary zanylazanao aloke aloka zany hoe tsy azoko lazaina zany fa tsy tokony hijery ireo milaza na misaringotra na miezaka mafy mampiseho hoe za no ato na iza no ato tsy any io diso zay mieritreritra an'izay ary ho diso fanantenana zay mieritreritra an'izay satria tsy zany io ny olona atrehtra hoe na ianao na iza no apetraka ao anatina toerana anankiray tonga de miova ny comportement amin'ilay sociologie misy hoe statut et rôle ianao zao mpanao gazety samy hafa ny zavatra teneninao sy ny zavatra ataonao rehefa any an-trano ianao loham-pianakaviana samy hafa ny zavatra teneninao sy ny zavatra ataonao rehefa miaraka amin'ny namanao ianao mba manao vendredi joli satria tsika zao vendredi samy hafa ny zavatra teneninao sy ataonao rehefa lehibe ana chorale ianao na membre ana chorale tsy mitovy zany zay sociologue on est bien placé mahafantatra mihitsy hoe ny statut sy rôle ny olona anankiray ao anatina fiarahamonina dia mandalo amina statut de miaraka amin'izay ny rôle ka statut foloan'ny république ave ny statut an'le olona nresanao taloha hoe en ex efa tsy izy tsony tsy hitovy mihitsy ny poids-ny ex sy ny président de la république en exercice aloha de apetraka mihitsy zay a fa manjary mandisy fanantenana ny olona sy mamita bahoaka no miteny hoe za de zany anao saribakoly an'reto na ireto tsia amaraparantsika Andriamatoa Paul Rabary satria fa lasalasa ihany ny fotoana natsitsika tery aloha teriny hoe nisy ny lesoka nisy ny olana fa iverina ho azo areniny reny erisotsika ao anatin'ny fiodinana faharoa mijery ny fotoana ny fiam-potoana sy isananana ianao manokana ve matoky ary mino fa ho voariny zay lesoka izay ahafahana miatrika ny fiodinana faharoa indrindra ny lesoka makasika ny lesy-pifidianana zay aloha dia manasany senity mba hoe ataovy zay mety satria no avitsika ray manontolo ny enjeu amin'io 20 décembre io za mino fa ny senita miezaka fatany ary manana ndraikitra lehibe eto amin'ny tantaran'ny firenena ny senita fatany ny gravité amin'ny responsabilité fatany eo ampelantanan'ny senita tsy eo ampelantanany mpanao politika fa eo ampelantanan'ny senita ny rapitso sy ny rapakapifitso ny fifidianana eo man tsy misy miteny hoe de ikorotanana alohan'ny fifidianana orinan'ny fifidianana tsisy mahazo tombontsoa amin'izany ingetsika tsy misy na olona ray ary mieritreritra hoe de misy tombontsoa ho azo anatina fikorotanana tsy misy atray ny resako teo hoe tsy hiverina amin'ny 2009 tsika tsy hiverina amin'ny 2002 tsika fa andao ise projet tena hoe andeha hiatrika ny 2014 ny 2024 ny 2030 am'le projet satria zay inge no ataon'ireo candidat reo hoe mametraka ny projet any hoe raha pitso afaka pitso afaka 10 taona mba sahala amin'izao ndray Madagasikara ka anjaran'ny senita no mijery an'izay
manana responsabilité amin'izay izy ary matoka fa tsapana zay responsabilité amin'izay. Tapitra ihany koa ny fandarantsika Andriamatoa Paul Rabary indraimbava ahafahanao mamitina sy mametraka amin'ny mandrapitafa ampijery antsika. Sady misaotra ny matv nanasay mba ahafahana tavatafy eto sy nitondra fanazavana amin'ny zavatra maro samihafa amin'ny raharaham-pirenena. Nya zao fotsiny mba afatro amin'ny tsika rehetra isika malagasy. Ny filoham-pirenena io dia filohantsika, tsy filohana mouvance io, tsy filohana ny toko fa filohantsika rehetra. Ary na iza n'iza lany eo dia mendrika atsika satria mba nianatra ary hitako hoe manana personnalité. Koa aza varintsika amin'ny hoe iza manalokaloka na te analokaloka na miseho manalokaloka fa ilay olona jerevana, ilay olona izay irepresenté Madagasikara, izay akafanam-paha-kevitra amin'ny apitso ny hoavin'ny zanantsika zay ihany. Eny ary sorana be dehibe anao Andriamatoa Paul Rabary nanaiky hovahiny teto amin'ny fandarana tamin'ity alina ity, ankasitrahana ihany koa ny teknisianina rehetrarehetra izay niarany sala teto ary indrindra ianareo mpijery nanaraka hatramin'ny farany an'izao resadresaka izao. Tapitra tanteraka ny fandarana amin'ity alina izomay ity. Ny fandarana resabe no mifariny eto fa ny fiarahanareo amin'ny Madagasikara Télévision kosa mbola mitohy hatrany 4 ora. Amin'ny 4 ora ny tenako mametraka mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.